Baiboly miteny ny fitiavana no lehibe indrindra. Fitiavana n'Andriamanitra, fitiavana ny rahalahy, fitiavana ny olona rehetra. Tsy amin'ny teny fotsiny anefa fa tsy maintsy arahana asa. Ray amin'ny asa fanehom-pitiavana ny fitondrana mambavaka ny hafa, ary izao mila ny fanampian'ny hafa ny vavaka ho ahy. Ny hafa koa mila ny fanampiako ny fivavahana ho azy. Koa ataontsika rehetra tombontsoa ny maka fotoana fohy ny fampitondrana mambavaka. Ho anareo mila fanampiana mambavaka momba ny fanahinao, dia angatako mba hitsangana mivavaka ho an'ny fanahin'ny olona isika. Ho anareo mila fanasitranana ho an'ny vatana. Tiako kokoa mba hitsangana hiaraka amin'ireo. Mijery ny fanahintsika Andriamanitra ary mijery ihany koa ny vatantenantsika. Nanao asa rososona Jesosy, nanao tena hokapohana mba hitondra ny retintsika tamin'izany. Ombona teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rano mba famelan-keloka fanafahana antsika amin'ny ota sy ny asan'ny tengony rehetra. Tiany ianao ho voavonjy, tiany ianao ho sitrana amin'ny aretina. Ho raha mangataka izany zavatra izany mianarana isika, dia matoky amin'ny fo isika fa miaino antsika izy, satria mangataka zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Afaka mivavaka ho an'ny tenanao manokana ianao, afaka mivavaka ho an'ny ankonanao, ho an'ny namanao, ho an'ny olom-patatrao izany zavatra anakory izany. Jesosy mamonjy mino ny herin'ny mivavaka. Ary izany no mahatonga antsika eto, tonga eto, manao inona moa? Tonga eto hivavaka. Ary ity trano ity dia natokana indrindra ho trano fivavahana firenena. Tsy hoe natokana tahaka ny botika ity
na trano fanaovana fampisehoana na fanaovana filalaovana maro samihafa, elana voly sy tadiavana fafinaretana. Ny tranoko trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Mivavaka isika amonjen'Andriamanitra ny fanan'ny olona lasitran'Andriamanitra marary. Raha eo tera sy mankalazanao izay. Lehibe ny fandrapo sy ny tombotsoa meno aminay, azahoanay ny mivavaka aminao rainay sy ny tanitra. Ery Jesosy ny teny fa na inona ka tanareo aminay amin'ny anaran'Andriamanitra. Joreto izay magataka mihinananao jereo ny fanan'ny olona tsiraray avy. Jereo ny mpamory faon'ny tempo sy ny akomondiano, ary jereo ny fanan'ny olona entina mivavaka ampahitao fitizy manampasalehibe eo fanan'ny olona. Jereo ny marary sy trano na ny tena ny marary eo ny mivavaka atao sy trano ny marary entina mivavaka inaran Jesosy. Faharoa vavaka isika ho an'ny manana olana rehetra, manana fahasiaranana, maniry azo fitahiana koa. Zany zavatra ankory zany ilainao ilaiko. Ny olana misy satria aty amin'izao tontolo izao isika mahita fahoriana, afaka itsy dia misosoka indray itsy, afaka itsy dia misosoka indray itsy. Tahaka izany foana. Nefa ilay Andriamanitra nanafaka tamin'ity no hanafaka amin'ity koa. Andriamanitra efa nitahanao hatramin'izay dia mbola te hitahanao hatramin'ny farany. Mahaiza miaina miaraka amin'ny fitahian'Andriamanitra. Amin'izay dia tsy votsitra mihitsy izany, fa izay tahiany tompo dia tahiny amin'ny fitahiana mandrakizay. Engelema olona atsapa, atsiaro fa tahian'Andriamanitra. Hiteraka firavavona lehibe sy ny fanantenana ao anatin'ny fonao zany, zaho indray dia olona tahian'Andriamanitra. Sasapoana ny balozona, sasapoana ny tsy dia, mampalahelo izy ireny, fa ianao afaka miteny eo anatren'Andriamanitra hoe olona tahian'Andriamanitra. Vavaka isika. Raha eo hoanao ny voninahitra, kalazanao foko manontolo aho. Zareo ny vahoakanao togelon'ity na inona olana eo aminy mifona aminao ao ny olana atao kamesinona izy. Zareo izay maniry fitahianao ny anala izy. Andriamanitra ny fitahiana, io amin'ny fitahiana mandrakizay. Ataovy tsapa ny voninahitra isika. Inaran'i Jesosy fahatelo ankinintsika mambavaka ny AGO izay ho ataontsika amin'ny 27 Desambra, ny fanokanana evangelista, fanokanana pasteur, misy fanatrehan'ny tompo mahagaga izany, ary dia ho avy takany tany Maria zany fahavalo fananjiovana ka nafanevana nakanana izany. Tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra hatrany isika. Jesosy ny teny tsy mahay manao na inona nareo raha tsy misy ahy. Resy lahatra ny amin'izany aho, inona moa no vitako, inona no vitatsika.
raha tsy eo Jesosy. Ny miankina aminy no elo antsika. Izany mahatonga ny teny hoe akino amin'ny Jehovah ny lalanao dia matoky azy fatao tanteraka. Iza miankina amin'ny fahendrenao na ny fahalalànao fa izy andamina ny lalanao. Raha tianao Andriamanitra hiditra tsehatra andamina ny lalan-kanenao, mazotoa miankina amin'Andriamanitra. Ankehintsika ny NGO, ankehintsika koa ilay fanokana hijery ny fiangonana eny Andriamanitra. Vavaka isika raha eo misotro lao nentinao eto amin'ity toerana ity. Kanasanao hitanao ny programme ny fiangonana ao fipilaina somary paika misakona rehetra ataovana kana ino zavatra rehetra paitaovitiza da ino fanatanana zay fanatsotso Jaramiko ni tumpure Jaramiko Jaramiko ni tumpure Hiditra amin'ny fandarana manaraka isika fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Tonga soa amin'ny fianarana tenin'Andriamanitra ilay isika. Fa ny miarahaba ny tsiraray avy izay nalahitr'Andriamanitra hanana an'izany tombontsoa izany. Ny loha-hevitra izay horesaka eto anevantsika amin'ity anio maraina ity dia momba ny fanjakan'Andriamanitra ihany na ny fanjakan'ny lanitra. Ianao ny tompo. Izany dia toy n'izay efa nambara tamintsika tamin'ny alahady lasa teo. Inona moa no efa nambara tamintsika tamin'izany? Tsy inona fa izay nolazainy Jesosy Kristy Tompo momba ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra sy ny lesona ao amin'izany. Marihana fa tamin'ity teboka ny fizarana ity dia nisy ampahany izay efa voambara ary misy ampahany izay tsy voambara. Ohatrany tsy mety ny eritreritro raha tsy voalazako avokoa izy rehetra. Tiako nandray zavatra feno ianao. Tamin'ny alahady lasa teo dia nokasainako mbara tamintsika ny
famarinana no lazay ny apôstôly mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakana lanitra. Saingy tsy voalaza noho ny fahafoizan'ny fotoana. Ny mpianatra ny Baiboly dia tokony ho faly mahita an'izay lohahevitra izay dia manomboka mamaky ny Baiboly sy mieritreritra hoe mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Inona no nolazain'ny apôstôly? Manao ahoana ny toetra ny fanjakan'Andriamanitra? Ahoana no hamaritana azy? Endrika manao ahoana ny fisehoana? Inona ny tokony atao raha te hiditra ho isan'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra? Manao ahoana ny fomba fiainana ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany? Inona ny mahasamy hafa ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fanjakan'ny devoly na Satana? Hitanao fa raha mahay mametraka fanontaniana toy izany ianao mamaky ny Baiboly dia mahita sorodalana be dia be ianao ary arahanao amin'ny fanahy mivavaka dia tonga ny fanahy masina mampianatra anao. Dia raina ny tombo, fantatsika tsara fa nataon'i Jesosy zava-dehibe ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra, ny lohabava mba hiresaka sy hampianatra momba ny fanjakan'Andriamanitra. Naniraka olona izy mba hitory ny momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mpanorandalàna sy ny fariseo tamin'ny fotoan'andro dia nampianarina ny momba ny fanjakan'Andriamanitra, dia nahazo fahalalana ny amin'izany izy ireo, ary tamin'izany no nakany ny fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra, ary nitaka ny olona manam-pahefana izy ka nandrindrina ny varavara ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny asan'ny apôstôly, ao amin'ny epistily nosoratan'ireo apôstôly dia niresaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo. Indrindra ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly, Filipo izay nandeha tany Samaria nitory ny fanjakan'Andriamanitra sy niresaka zavatra mikasika an'i Jesosy. Miteny izany aho mba misitona ny fahalinanao, fa tsy zavatra kely akory no resana eto aminao. Dia raina ny tombo. Ao amin'ny Lioka 4:7-7, Jesosy miteny tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra ny tanàna hafa. Lioka 4:7 nitory ny fanjakan'Andriamanitra izy. Amin'ny asan'ny apôstôly 2:1-3, taoriana ny fitsanganana tamin'ny maty rehefa niseho tamin'ny profety betsaka tsy azo milavina teo anatrehan'ny apôstôly izy, dia nanambara zavatra mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Misy andininy hafa izay milaza fa Jesosy dia niresaka momba ny fanjakan'Andriamanitra. Dia rao ny tombo. Halleluja. Ao amin'ny Lioka 4:8-10 dia nandray ireo olona izay nanantona azy izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra taorianan'izay dia nasitrana manary. Lioka 4:9-12 naniraka ny apôstôly izy hitory ny fanjakan'Andriamanitra. 9:7-15
amin'ndriko toko fasivy nisy olona anankiray hoe mandehana ianao ka mitoriany fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ambiny faharoa ambin'ny folo Filipo ny teniny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahavalo Paoly ny adevitra nandresy lahatra nampanaiky ny olona ny fanjakan'Andriamanitra. Kolosiana toko 4:1-12. Nanana namana mpiara-miasa taminy Paoly izay nampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, ilay nampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, adidin'izay fanantsoana izany, adidin'ny mpitoro filazantsara, adidin'ny mpino, adidin'ny olom-bavonjy. Amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo sy ny andininy faraiky amby telopolo hitantsika izay ambaran'ny soratra masina. Asan'ny apôstôly toko fahavalo amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo ary efa no fotoana tamin'ireo dia maro no nankeo aminy tao an-trano ny toerany ary nanazava sy nanambara taminy ny fanjakan'Andriamanitra izy manomboka ny maraina ka hatramin'ny hariva. Orana vabe mihitsy fivoriana maraina, tapany maraina ray manontolo, fivoriana hariva, tapany hariva manontolo, dia niresaka zavatra ray loha momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny andininy faraiky amby telopolo dia nitolo ny fanjakan'Andriamanitra Paoly. Noho izany dia heveriko fa tokony hotoriana sy ampianarana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia rao mitombo amin'ity anio ty raha velan'ny fotoana dia mbola resahantsika izay nolazain'i Jesosy ary mipitany amin'izay nolazain'ny apôstôly zany. Dia ray na nitonga iamarana antsika azy dia teny ho any endry atao fizarana farany mialohan'ny vavaka. Toy izany ary ny zavatra tolotra anareo androany maraina. Mangataka ny faritanao, mangataka ny falinanao, mangataka ny falemem-pananao, miaraka amiko, miaraka amin'ny fanamasina izay mampiasa eto. Dia ray na mitombo mety raha mihira kely isika ataontsika ny hira fadimy amby sivifolo ny hirako. Halleluia. 5:10 eo mpitsangana anaovantsika ny tirity. Ny hirako, ny hirantsika, ny hirako. Makaiza moa zao lalantsika izao. 5:10 teka isika. Makao amin'ny fonderana Zani
Iranao ve? Ny irako makaiza moa zao lalantsika izana makany ananitra izana dia raha hoto aferitsika indray mandeha. Halleloia. Mikasika anao ny fanamasina raha mihira ao foametra atao amin'ny foderana izay lalako ahitany raozy raha você mirana Zay no lazainy Jesosy Kristy tompo momba ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra toy famerenana na tsy ahy. Ataoko izany milomo ny anoizako. Jesosy dia miteny ny fanjakan'Andriamanitra hoy izy dia manana zava-miafina. Faharoa, ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra dia moariny amin'ny zavatra maro. Hitantsika izany eo amin'ny filazantsara Matthieu, Marc, Luc, John.
miresaka ny amin'ny asa fitoriana filazantsara izy eo anatin'ireo, miresaka ny amin'ny fiaina bengonana, miresaka ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny mpanompony na ny mpino, miresaka ihany koa izy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ankehitriny ary fanjakan'Andriamanitra ho avy. Ianaro tsirairay ireo fanoharana ireo sy ny hevina dia hanana zavatra maro ianao. Fa teto Jesosy dia miteny fa misy fiainana be lehibe eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary eo amin'izany ny fiainana mandrakizay. Ambarany koa fa manana ny filazantsarany ny fanjakan'Andriamanitra. Manana voa afaka maniry sy miteraka vokatra ny fanjakan'Andriamanitra. Tamin'izay ny tenenany hoe esorina aminareo ny voan'ny fanjakan'Andriamanitra, omena ny firenena hafa izay mavokatra ny voaniny. Misy kilasy na sokajy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy ireo olona lazain' Jesosy fa kely ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary misy ireo atao hoe lehibe. Nambarany ny toetry ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy misehoseho izany fehivy ankehitriny. Manao asa lehibe Andriamanitra rehefa tonga ny fanjakan'Andriamanitra na miseho. Raha ny fanan'Andriamanitra no mahaky devoly dia efa tonga eo aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no mahaky devoly dia efa tonga eo aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Misy ireo olona nomena ny fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny Petera. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra ary sambatra ianao fa omeko anao izany. Ka ninona fezinao ety an-tany dia ho fezina an-danitra. Misy koa anefa ireo nahaka ny fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Nalain'izy ireo izany fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra izany satria nipetraka teo amin'ny fipetrahan'i Mosesy izy ireo ho mpampianatra ny jiosy ny tenin'Andriamanitra. Mpampiana-dalàna, mpampianatra ny amin'ny tokony atao amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Saingy nampiasainy tamin'ny fomba ratsy sy tsy mahasoa. Nalainareo i Jesosy ny fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra, ianareo tsy miditra fa izay te hiditra sakaranareo. Iriko raha mba omeny tompo antsika ny fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ho ampiasaintsika amin'ny tokony ho izy izany. Tsy maintsy rombana ny fanjakan'Andriamanitra ho Jesosy ary mipandrombaka dia mahakazekeriny. Dia raha ho Andriamanitra fa sarotra mmpanan-karena sy izay mahatokony hareny ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lesona lavabeo ary toriteny anankiray azo lazaina hoe alady maraina sy alady hariva. Dia raha ho ny tompo niteny Jesosy fa tokony katsahana aloha ny zavatra rehetra ny fanjakan'Andriamanitra, izany no fampianarana nomeny ho fanafody ny fanahina misy eo amin'ny olombelona. Aza manany amin'ny ainareo, azay ho sotroanareo, azay ho tafianareo. Fa izao katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana dia anampin'Andriamanitra anareo izany zavatra ilaina amin'izany. Mateo 1:7 no milaza izany ary Luka 2:10. Ny mpanota mibebaka sy mino an Jesosy Kristy no tonga aloha any amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ireo mpivavaka za-mpivavahana sy mihatsara velatsia tahaka ny fariseo.
nisy mpivavaka tamin'ny andron' Jesosy, mpandinika ny bokin'ny lalàna, mianatra momba ny lalàna Mosesy, natao hoe mpampiana-dalàna mihitsy. Manana ny akanjo mampiavaka azy tamin'ny mpiarabelona izy ireo, mahay manao vavaka lavaraina ny an-tranony mpitondra tena. Mandeha mitona olona koa ho prozelita, nefa ataony zanaky ny elo mihoatra ny tena. Ty fisehosehoana izy, ty fitoerana loha ao amin'ny sinagoga, ary teo fantatry ny olona rehetra fa izy ny tena mpivavaka. Diso natoko tena ho marina loatra izy reto, ka mpamingavinga ny hafa, mahay tsara olona fa tsy mahay tsara tena. Lazain'i Jesosy fa mpanamary tena izy, ary be tsara belatsia. Nanao anakakoa izy hoe taranaky Abrahama sy mpianatra Mosesy, ary imbetsaka izy no maka fanahin'i Jesosy. Tsy nino ny fifoazana izay nentin'i Jesosy izy, ary tsy nino ny fanambaran'i Jesosy hoe zanak'Andriamanitra Jesosy. Nisy anefa ny mpanota tamin'izany, mpamoretra sy vehivavy-jaka. Raha nanao fitohiteny Jaona mpanao batisa lehilahy ny ran'Andriamanitra nitondra fahazavana sy nitaonany olona rehetra mba hinoan Jesosy, dia nibebaka ny mpanota dia ny vehivavy-janga sy ny mpamoretra. Ka hoy Jesosy hoe, ry fariseo zahavam-pivavahana be tsara velatsia. Ny vehivavy-janga sy ny mpamoretra no miloa lalana anareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Maro amin'izay voalohany ny farany. Mila miaro tena isika mba tsy ho azo nota ny fariseo ka zatra mivavaka fotsiny, fa tsy ampy fandiny tena. Mitoko tena ho marina, mitsara ny hafa fa tsy mitsara tena. Anika mahita ny sombokazo eo amin'ny masony sasany, fa tsy mahita ny sombokazo eo amin'ny masony tena. Nizaniza mpitoroteny dia tokony hianatra ny tenin'ny Paoly manao hoe, asiako mafy ny tenako mba ho mangana, andevoziko mihitsy, fa ndrao efa nitory tamin'ny sasany aho ka ho lavina ny tenako. Inona koa no nambara tamintsika tamin'ny teo? Jesosy dia teny hoe natao ho an'ny zazakely madio sy tsy manan-tsiny ny fanjakan'ny lanitra. Ao Mateo 5:10, 7:10, 5:10, Luka 5:9, 7:10, Marka 10:4, 7:10. Izao no teny ao imbonan'ireo toko ireo, avelao ny zaza madinika anantonana, ary azaranana vanto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Dia rao ny tompo mampianatra antsika sahady izany hoe toe-panahy manao ahoana ny tokony ananana mba hahafahana miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Mateo 5:12 sy 7:1, hoy Jesosy Kristy, raha tsy miova fo ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra ianareo. Maro no mamaky an'io teny io, kanefa mba noraisiny tsara tamin'ny mpisaintsaina sy ny fieritreretana ve hoe inona ny tokony ataoko, inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko raha te hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy miova fo ianareo ka
tonga tahaka ny zazakely dia zo tafiditra ny fanjakany lanitra ianareo. raha misy maniry eto anivontsika namako maniry hiditra ny fanjakan'Andriamanitra nandoa izany, raha misy olona te hiditra ny fanjakan'Andriamanitra dia mila miova izy, mila miova. Le fiovana ilaina dia fiovana ao anaty. Ny fiovana tadiavin'Andriamanitra dia manomboka ao anaty. Fiovana ao am-po. Raha tsy miova fo ianareo ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Ny foko mila ovana, ny fonao ry havako mila ovana mba hanananao ilay toem-panahy tahaka ny an'ny zazakely. So fa ao amin'ny firana ilay hira hoe ovay ny foko, ovay ny foko. Ao amin'ny firanantsika iny hira iny ngamba fantatra tsara, tsotra tahaka ny an'ny zazakely, moranara, tsy miaro takzay. Mitandrema fa navita batisa azy ianao fa tsy manana fiovam-po, tsy hita lanitra ianao. Simona lay lehilahy mpanao ody ao amin'ny filazantsara na ny asan'ny apôstôly toko fahavalo dia mba natao batisa ihany. Saingy izao ny hitan'ny Paoly Petera tamin'ny tsy taoko fa mbola toetra mifangidiana fely sy ny vekeliko ianao ary tsy mahitsy foronatra n'Andriamanitra beba amin'izao aratsiana amin'izao. Lehilahy vita batisa nefa tsy tena nampiseho fiovam-po marina, ary izany mahatonga ny olona kristianina sandoka. Tsy maintsy mandinika ny fotsika isika raha matratra ilay fenitra takin'ny tenin'Andriamanitra mba azahoantsika miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Anotoan'ny zaza ny fanjakan'Andriamanitra, manindry tena, tsotra. Alleluia. Iarao ny tompo. Mivavakintsika mba ho tonga amin'ny fivoam-po ny maro. Firana fahavalo amby zato tompo voainy foko, mamorana toy ny an'ny zazakely, tsotra sady maro, tsy mialina, tsy maditra, ho amanao ny sitraka. Zaza ka tsy te hifidy, izay omena ho anio, ny ho azoko ampitso dia ankiloko aminao, koa tsy manamo efa niantoanao. Zaza ka tsy mahatena fa miankina amin'ny ray, tsy mahery tsy mahendry ary tsy mahay mandeha. Ianao ny raiko. Hitanao zany? Engene mba hanana foto izany ianao. Mitomanio any fonao raha tsy manana izany ianao, fa Andriamanitra nampanantena fa nome fo vaovao anao. Isoloky ny fo vato, omeko fo vaovao ianareo. Isoloky ny fo vato, meko fo nofo ianareo. Teny fikasana izany ka raha maniry sy mangataka ianao dia omena Andriamanitra anao izany. Efa sitraka Andriamanitra anaty io ny ahitanao miovavo tahaka ny zaza.
ny fo dia manana dika hoe fiainana ray manontolo. Raha miteny ny olona anakira hoe amin'ny foko rehetra nanaovako an'izao zavatra izao, dia nidika izany fa tamin'ny heriny rehetra mihitsy no nanao an'ilay zavatra. Ny fo fiainana ray manontolo. Ny fo dia midika hoe saina, hevitra, sitrapo sy fitiavana. Mila miova ny sainao, mivoara ny fanavozan'ny saina, mantaranao sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrana. Oka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, mila miova ny toe-tsaina. Fa tsy ilay toe-tsaina maizina, toe-tsaina maloto, toe-tsaina tsy mino, toe-tsaina simba. Mandray ny saina fitaovan'i Jesosy. Aoka ny tsy marina fo ny hevitra, mila miova ny hevitrao manaraka ny hevitr'Andriamanitra. Ny sitraponao, lay volonténao, lay fitiavanao. Raha tia zava-pony ianao taloha, tia zavatra tsy tian'Andriamanitra ianao taloha, rehefa miova ny fonao dia ampireisinao ny fonao ho amin'ny zavatra tian'Andriamanitra indrindra. Izay mahatonga ny mpanao salamo mivavaka hoe oka ny teny aloko ny vavako sy ny fisaina ny foko samy akasitrany eo masonao Jehovah vatolampiko sy mpanavitra. Izany ny lalana andovana ny fanjakan'Andriamanitra, fivampo tahaka ny zazakely. Manahoana ny toe-pontsika, manahoana ny fihetsem-pontsika. Mbola misy fialonana ve? Mbola misy ditra ve? Vavah mafy amin'Andriamanitra, mibebahana izany. Ratsy ny fo tompo, mitomany mitratratratra. Vonjeo aho, vai ny foko. Manaova fagagana amin'ny fiainako, vai ny foko. Tsy haiko ny manova ny foko, mila nao hanova ny foko. Meu fo madio aho, meu fo marina aho, meu fo eny aho, meu fo manety tena aho, meu fo manaiky anjakanao aho. Natao an'ny olona nateraka indray ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahatelo, ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy, izao ny voasoratra: namaly Jesosy ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andininy fahatelo izay. Ny andininy fahadimy, Jesosy namaly hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Atiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika dia tsy maintsy ateraka indray. Teny ilaina ity fahaterana indray ity, fahaterana faharoa, fahariana faharoa. Natao hoe indray. Ilay voalohany dia ianao nateraka ny dada sy neninao. Ny rehetrarehetra dia mahafantatra hoe tamin'ny daty toy izao aho niteraka. Io no natonga aho vaovao teto an-tany, io no nampisy aho. Fa ilay fahaterana indray dia fahaterana avy eny ambony. Asa ny fahasoavan'Andriamanitra izany, asa ny fanahy masina izany. Raisy ny olona izay mandre ny tenin'Andriamanitra sy mino ny tenin'Andriamanitra toina aminy, ka mibebaka ny amin'ny fotany rehetra ary mandray ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ka tonga eo amin'ny fiakovana ka manao an'i Jesosy ny tompony sy mpamonjy ny tenany manokana. Be voka-tsoa ny fahaterana indray.
Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahiny izay arotsany eo amintsika, manao fanovana sy famorana tsy natotanana ampotsika. Izay rehetra nandray azo omena ireo tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ianana. Dia ireo izay tsy nateraka ny rano, tsy nateraka ny loko, fa nateraka Andriamanitra. Fahasoavana fiainam-bony izany, izay maniry izany dia tokony hanetry tena aka fotoana mba andrany ny tenan'Andriamanitra, ary mila manokatra ny sofiny eo alohan'ny tenan'Andriamanitra, mila mandatsaka ambony tenan'Andriamanitra. An'izay dia mandray finoana ianao, ary efa tonga aminao ny finoana dia midina aminao ny fanahy asa, dia miasa mikery ao anatinao Andriamanitra, mitondra ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary zany Andriamanitra miasa ao anaty izany, manomboka asa tsara ao anatinao, manao fanovana eo amin'ny fiainanao, atonganao olom-baovao ilaina Andriamanitra. Dia rao ny tompo ao Matio 5:20, tsy maintsy manana fahamarinana mihoatra noho ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo. Hoy Jesosy, raha tsy mihoatra noho ny fahamarinan'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ianareo. Manaitra ny teny hoe ny fariseo hay mba misy fahamarinana ihany eo aminy, manana fahamarinana ihany izy fa tsy tanteraka, kanefa Andriamanitra mila fatanterahana. Raha mitanisany ny faratsian'izy ireo Jesosy eo amin'ny Matio 7:20, mandony fahafolon-karena hatramin'ny anana madinika izy ireo, manao vavaka davareny izy ireo, rojo-bavaka lavabe, mitandrina ny sabata izy ireo, andro fivavahana. Izy ireo koa dia mikarakara ny fahasambaninany, tsy adino mihitsy ny manao fitsidina ny fahasambaninany, ary dia manamboamboatra amin'izany. Tsy ratsy akory hoe manao fasana, fa fahamarinan'ny fariseo zany. Maro amintsika no tia manatsara ny fasana eny asomanana evato. Rehetra dia somary azafady, maro ny tia levy ireo fahasambiangonana, no ny finoana angamba fa hoe mba hiara-mitsangana amin'izay family hoe, nefa moa ve raha sanatrika tsy eny ianao dia tsy hitsangana amin'ny maty. Mety misy nalevoneny fa tsy marina ny fanahiny dia tsy araka hitsangana amin'izay fa masina. Fariseo nanana fahamarinana, mantony fahafolon-karena, mateny toroteny, kanefa mipetsara velatsy, manao vavaka lavarena eny amin'ny trano mpitondran-tena, takany hoe te mpitondran-tena, takany hoe olona mamaky ny mpitondran-tena, fa vavaka mila zavatra. Vavaka mila zavatra, mandany ny mpitondran-tena, fariseo be tsara velatsy, taka ny fasana ny lalitra fotsiny, ao anaty fenromaka ny taolany maty, tsy misy finoana, tsy fakapoavana, tsy misy rano, tsy misy famorabo, manataka Andriamanitra molitra fa ny fony lavitra. Mitana ny fomba mampanao ny olona fa na fonodidina Andriamanitra. Tatavanina ny moka fa raha meva tena.
vavaka ataony dia fisiosiona sy fiambona fotsiny fa naritsarotra rona nandratsy atao fotsiny. Teo hitan'ny olona, teo arabain'ny olona, teo fantatra fo izany fa manahoana ny ao anatiny, manahoana ny ao anatiny fiangodimaka taona ny maty, tsy famononana, fitsiritana, filana fiovaoloto, tsy finoana, tsy famorato. Ny amin'ilay famarinany sasany no tenean'i Jesosy hoe izao no izy a mandolo fafolon-karena mihitsy ny fansion ka raha tsy mihoatra no ny fahamarinanareo dia tsy hita tena fampieritrretana ho an'ny olona izay tsy mba mandony ampavolony zany. Ao amin'ny Luka toko 4:10 natao ho an'ny ondron'Andriamanitra marina ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Luka toko 4:10 aza matahotra ny vitsy efa sitraky ny rainareo tokoa ny anomeanareo ny fanjakana. Halleluja. Sambatra isika raha mba ho isa ny ondron'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko 10 ny 9 ka hatramin'ny 11, ny 9 fenambinifolo, ny 9 fenambinipolo ka hatramin'ny 30 dia milazalaza ny tena toetry ny ondron'Andriamanitra maro. Dia raha hoy ny tompo Jaona toko 10 andiny fenambropolo izao ny vakany, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko arak'izay nolazaiko taminareo. Zay tsy mino an' Jesosy, tsy mino ny teniny dia tsy mba ondriny. Ny ondriny dia miaino ny teniny. Ny 17 ny ondriko miaino ny feoko ary zao manana azy ary izy manaraka azy. Ny ondron'i Jesosy miaino ny feo, tsy miaino ny feon'ny devoly na ny feon'ny olona mandeha etsero zay tsy fantabiaviana. Betsaka ny feo rehetra feo reo fa ny ondron'Andriamanitra miaino ny feon'i Jesosy. Zao no lazain'ny olona eny mahazo milaza zay tiany lazainy ny olona ary angamba ny devoly mihitsy ny mandefa n'ilay feo renao. Fa mahondron'Andriamanitra anao dia tokony hivavaka ianao hoe fa inona kosa no lazain'i Jesosy. Tsy hainao ve? Ianao ve tsy malala ny zava-misy? Hoy sasany. Be loatra ny vavan'ny olonako. Misy ny teny tamiko, or paster Tafiana. Be loatra raha teny fanaratsiany olona anao ah. Ka mandiana manao asa missionnaire. Mira hoe zany va no lazain'i Jesosy. Izay lazain'i Jesosy ihany. Ondron'Andriamanitra ve ianao? Mino ny feon'i Jesosy mpiany ianao. Halleluja. Manaraka azy ary zao no toiny. Zao manome azy fiainana mandrakizay, tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy androvaka azy amin'ny tanana. Ny raiko izay manome ireo dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrovaka amin'ny tanany ray. Zaho sy ny ray dia iray ihany.
rehefa miainy feon'ny tompo ianao, manaraka ny tenin'ny tompo ianao, omeny fiainana mandrakizay ianao. Tsy misy marombaka anao amin'ny tanany. Na inona fisotomana atao amin'ny devoly akavanana. Na inona tsy misy marombaka anao amin'ny tanany Jesosy. Dia raha Andriamanitra ao amin'ny Jaona 10:10 jero tsara ny andininy 20. Ary izy no voan'ny mpiandro vavahady, ary ny ondriny miainy feony, ary izay ondriny tokoa dia tsoiny amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ny ondry malala ny feon'ny tompo. Ny 9:10 manana ondry izay tsy anatin'ity valy reny dia tsy maintsy hoentiko hiainy ny feoko. Oka ho azo antoka fa ondrin'Andriamanitra ianao. Olony isika ondry fiandrina, ny fiangonan'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra dia hoarina tahaka ny ondry. Ary izay mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny amin'ny mpitandrina izay natsoina ho tandreo ny tenanareo, sy ny ondrin'Andriamanitra izay nanaovan'ny fanamasinareo mpitandrina dia ny fiangonan'Andriamanitra no viteny tamin'ny raha. Ondry dia ireo olom-bovonjy, ireo olona novonjeny Jesosy no viteny tamin'ny raha. Matsapa hoe mba vidy aho, sy tompony tenako intsony aho, amin'ny Jesosy aho, amin'ilay maty ny somelokava, amin'ilay nanavitao. Matthieu 5:20. Ho avy Jesosy Kristy tsara ny firenena dia navaka ny osy eo ankaviany, ny ondry eo ankavanany. Zao ny teny farany ataony amin'ny ondry hoe: avianareo izay notahiny raiky mandovany fanjakana izay voavoatra, ho anareo hatramin'ny nanorenina izao tontolo izao. Manolora tena ho isan'ny ondrin'Andriamanitra. Ataovy mpiandry ianao Jesosy. Ondry mino miteny malala ny feony, mahaiza manavaka ny feon'Andriamanitra amin'ny feony devoly. Manara ny fitarian'ny mpiandry. Izao no nataon'i Jesosy tamin'ny apôstôly. Ary ianareo naharitra nanaraka tamin'ny fakapanahy izay niatra tamiko, ka izao manendry fanjakana ho anareo tahaka nanendreny raiko ho ahy fanjakana, mba inona sy sotro amin'ny latabatra ianareo ao amin'ny fanjakako, ary mipetraka eo ambony seza fiandriana, hitsara ny foko ny Israely 12. Niteny izany Jesosy ao amin'ny filazantsara. Ny ondry ary raha miara-miaritra amin'ny Kristy ianao dia hiara-manam-boninahitra aminy koa. Raha mandahazy ianao dia ho lava. Fa raha mitohy amin'ny fankatoavana an'ilay mpiandry tsara ianao dia andova fiainana manakizay. Alleluia. Natao any tsara toe-panahy ny fanjakan'Andriamanitra. Matteo 5:5-7 sambatra ny malahelo amin'ny mpanahy fa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Malahelo amin'ny mpanahy, tompo fahasambarana ny tompo taminao. Malahelo amin'ny mpanahy. Ahoana moa zany malahelo amin'ny mpanahy zany? Olona toritory fo, olona manana lahelo araka an'Andriamanitra, angamba noho ny fahatsapatena, noho ny
etaetam-panazy tsy mety miano ao anatiny dia ho feno fanahy masina dia ho ampiasain'Andriamanitra tiako vita mpatisan'ny fanahy masina alahelo ny mahazoara tsy akatoaviny olona ny tenin'Andriamanitra malahelo ao am-panahy alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana raisina famonjena tsy nenena hitanao amin'ny olona malahelo ao am-panahy ny fotorotoro sy mangorakoraka eo am-penona ny tenin'Andriamanitra eo ampisaintsainana ny fitiavan'Andriamanitra eo nolon'ny fideranan'Andriamanitra mitonokiram-panahy tsara toe-panahy izany. Matio 5:5 sambatra ny malemy fanahy fa izy no nolon'ny tany. Tany inona moa? Tany inona? Misy fotoana natanterahany tompony ilay teny manao hoe mangatamy dia omeko lovanao ny jentilisa ary efa ho avy Kristy maka ny fiangonana any ambadika dia avy eo miverina manjaka etỳ ambonin'ny tany dia anjaka etỳ ambonin'ny tany izy ary ireo olona malemy fanahy dia ara-manjaka aminy manam-pahatanana 10 manam-pahatanana 5 araka ny fatokiny teo amin'ny fanampona ny tompo izany no valim-potian'ny olona tena tian'Andriamanitra satria ny fanjakan'Andriamanitra dia no voahomana ho azy tiany tompo fa lay tany ambara tokoa dia izay lazain'ny Petera 2:7-7 levina izao zavatra rehetra levonina amin'ny hafanana mivaivay izao zavatra rehetra izao fa isika araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toerany fahamarinana ary eo amin'ny fanambarana toko faraika 9:1 lay Jerosalema vaovao tany vaovao lanitra vaovao izay masy izay entina avy any an-danitra sambatra ny malemy fanahy fa izy nolon'ny tany. Hoe fanahy malemy tsy fahalemena kosa fa fahatsarana. Malemy fanahy toa ny Mosesy, tsy misy lehilahy malemy fanahy tahaka ny Mosesy. Malemy fanahy tahaka an'i Jesosy Kristy, malemy fanahy sady tsy miavonam-poa. Indro ny mpanjakanao mitaingina zana-boriky manam-pamonjena izy sady malemy fanahy tahaka ny apôstôly Paoly teo anivony fiangonana nalemy fanahy teo aminareo aho tahaka ny reny ny taizany zanany. Ilainy io fahalemem-panahy io famantarana fa ao aminao ny famonjena ao aminao ny fanahy masina dia tsy olona lozabe ianao, tsy hoe olona masika be ianao, tsy hoe olona foizina ianao, tsy hoe olona tsy tohinina ianao, fa manana ny fahalemem-panahy avy amin'Andriamanitra ianao. Zany no famantarana fa niovafo ianao, voavonjy ianao, nazo ny fahendrena avy any ambony ianao. Fiadanan'i Kristy ao anatinao ny atonga anao tony amin'izay misio. Mety ho tezitra ianao fa tsy hanota ary tsy ho tratry ny masoandro miletika amin'ny fahatezeranao. Mahay mampitony ny fahatezeranao ianao.
malemy fanahy tsy olona tiady foana. Aokasa melemy fanahy ny namany azy. Sambatra ny malemy fanahy fa izy mandoto fa ny fanjakan'Andriamanitra. Zay mahatonga omena zay tsara toe-panahy izany. Zany ny toetra fokary ny fanahy masina rehefa tonga aminao le izy. Tsy hoe blibla 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 bla ngovongovona wawawawawawawa nefa ena olona tiady, olona kisitina, olona tsy toiny. Fitaka izany, lainga ny devoly izany, fanahy hafa izany. Vokatry ny fanahy dia ao amin'ny falemem-panahy sy ny famoram-panahy. Fa endrena avy any ambony dia ao amin'ny falemem-panahy. Misy faneketena, misy fanefanana. Ohatra i Mosesy mpitarika lehibe tamin'ny ambon'Alana. Ohatra Jesosy Kristy mpitarika lehibe eo amin'ny teny filazantsara. Ohatra Paoly mpitarika lehibe eto amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy hampiasa anao mihitsy Andriamanitra raha tsy malemy fanahy ianao. Natao an'izay miaritra fanenjehana ny fanjakan'Andriamanitra. Matitiko 5:10 sambatra zenjena noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Mahafantatrao moa fa tsy maintsy enjehana isika raha manaraka an' Jesosy zay mananganady amin'ny devoly dia tsy maintsy misy mpanenjika. Ny voankazo masaka tahaka ny manga masaka dia tsy maintsy misy mpitoraka. Tsy anao nininna anao ny devoly raha ohatra miorona aminy ianao. Jereo le mpaminany masina rehetra hatramin'i Jesosy Kristy, inona moa ny odany, inona moa ny kilemany. Fa dia nahoana ny denenjena mafy izy, nahoana dia nankalaina izy, noendrikendrena izy, nampangananainga izy, tsy misy zavatra tsina atao tany. Fa rehefa mitory filazantsara maromaritra iresana ny mpitory teny dia tsy izy fanenjehana. Rehefa mandefindefitra amin'ny asan'ny devoly ny mpitory teny na ny mpino dia tsy izy fanenjehana. Fa raha miaraka amin'Andriamanitra ianao, anohatra izay zavatra tsy araka an'Andriamanitra, dia isy fanenjehana. Azakivy raha misy mpanenjika fa mivavao an'izay manenjika anao. Lalana tsy maintsy diavina izany mba tongavana ny tanitra. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa malalaka ny fivavahana eto Madagasikara. Varavarana amin'ny voa lehibe azay tokony ho aranotontsika, afaka mivavaka saoma tsara isika. Fa tsy tahaka ny tamin'ny andro n'ireny martiora izay nazera teny ampamarinana tamin'ny andro ny fampanjaka reny. Fa ny firenena hafa dia tao azalambo ny kristianina enjehana. Fito amintsika le tsinitsindry paingotra kely kaikitra moka reny fa tsy kaikitry ny maingoka. Le teniteny kely etsy seroa ary indrendray dia mampalahelo fa samy mpivavaka ihany no fanenjika ary eo ihany no famely. Natao an'izay miaritra fanenjehana fanjakan'Andriamanitra. Manaraka natao andreo ny velona amin'ny finoana marina izany. Ao Matio 5:9 Luka 7:10 Jesosy niteny, maro niara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Maro ny tonga hipetraka hihinana amin'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba ary mipanina ny rehetra amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Andriamanitra. Eto dia mitanisa ireo olona efa lasa milohany amin'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy. I Abrahama no anankiray, Isaka zanany no anankiray, ary Jakoba zafikely no anankiray. Ny mpamina amin'ny rehetra ao amin'ny boky ny Hebreo 2:1 dia mitanisa an'ireo olona nazo lasa tsara tamin'ny finoana ny soratra lasina. I Abrahama no anankiray izay nanana finoana nakatoa, nanaiky ny fitondran'Andriamanitra azy tamin'ny lalana izay nitarian'Andriamanitra azy. Miangary mialany eto dia niaingy Abrahama. Halleluja, halleluja. Makanisany mitana izay soko anao dia niaingy Abrahama tsy fantan'izay. Veloma dada, velomany, velomanareo fianakaviana rehetra. Miantsoa Andriamanitra ny lalana fitondrana. Olombelona tahaka anao izy. Fa teo anatreny ao, teo anatreny Andriamanitra ny seo tamin'ny teny taminy. Na foy zavatra toy izany izy ka nakatoy azo Andriamanitra. I Abrahama olo malaza amin'ny finoana, nanan'ilay finoana nakatoy. Izy teny hoe i Abrahama nitain'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra. Ary Andriamanitra no vavolombelona raha nisao tamin'ny zanany. I Abrahama rainao hitandrina ny tenika, hitandrina ny dinika, miaino ny feoko, ka tovoko ny teny fikasana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. Dia raha Andriamanitra izay ilay olona mitoetra tsara amin'ny finoana, finoana marina. Isaka finoana no nitsofan'ny rano amin'ny Jakoba. Jakoba fantatsika ny finoana, natao azy ny fanemeny, nivavaka nataony, nangataka fivampo, niverena ny tany Betela, profo ny finoana. Jehovah Andriamanitra Israely, Jakoba nazo lena. Ary mipamina ny rehetra izay voalaza ny nanana ny fanan'i Kristy tao anatiny, ny teny amin'ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izay. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1:5 ka hatramin'ny 2:1. Fanahy izay mitapaham-bo ny mpaminany noho ny fihaizonana ny ten'Andriamanitra hatramin'ny ainy azy. Pakatoy ny ten'Andriamanitra. Halleluja. Dia raina ny tono raisy izany finoana makatoy izany, finoana afaka misedra fizantoetra, finoana tsy miempana amin'inona na amin'inona. Halleluja. Dia raha mitovy taizanao nahita hoe niverin-dalana i Abrahama, nisy olana tao atokantramony fa Jehovah ihany nanakina ny fiainany. Zany ny olona miorona amin'ny finoana. Ary raha tia andovan'ny lanitra ianao, mila miasina finoana matanjaka, finoana mahery. Halleluja. Ary atao izany sonao finoana masina indrindra, mivavara ao amin'ny fanahy masina. Alavio ny zavatra rehetra izay manimba finoana. Ny asan'ny devoly mandimona ny finoana. Za tena nandalo sedra be mihitsy, za tena mpitoro fanasitranana mpivavaka ao anarany. Andalo tsy fahasalamana tena lava tena. Atao toy ny hitako mihitsy ny devoly miteny amiko hoe ianao fa dia mbola ino ny fanasitranan'Andriamanitra? Izy koa izay fametratananao amin'ny marary eo, ametratananao aminao daholo ny raha alanao pastera nefa ianao mbola marary ihany. Ianao fa mbola ino ihany, mbola sabo ihany fa nitoena zany.
hitanao tato fomba andevonana ny finoana ty mitevotry fa isoran'Andriamanitra mbola voatasona izany fonazy matsiaro aho anteniny devoly tamin'Andriamanitra ho amin'ny Joba eo angeo izy raha ny ty velany ety no asianao mbola tsy maneo kasio ny nofonio aneo izy raha tsy andahanao e tena marina zany ny fizantoetra matanjaka indrindra dia mikasika ny aretina satria tsy fisimbola afaka mivavaka za tsy malaritsy inona ka fanenjena za tsy malarika tsy olana zany fa rehefa marary ianao mafy zany ary eto a dia tehitona mihitsy hoe mangorafo hoan'ny marary mety marary ny olona tian'Andriamanitra na rary laza osy marary lay tianao tsy fahafatesana no antony fahisin'ny voninahitry'Andriamanitra fa tatio ariny Andriamanitra nanafaka tamin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina vita atreo ny fanambolena ataony devoly voaraiko ny lesiny tsy miova Jesosy omaly nio ary mandrakizay dia hoy aho hoe mbola hitory ny fanazontanan'Andriamanitra maro no miteny manao efa nilan'ny fahasoavana ka inandray nitsanganany eo tsy ianao ve dia manam-porofo fa ny anataniko ny fahasoavana mba mavita toriteny tahaka izany ataoko izany ve ianao aza mirere sainy salama ianao fa izaho miteny aminareo le mpanankarenany eny tsy narary fa lasa tany amin'ny eny fa lazarozy fiarena no niditra ny an-danitra misy fahasamihafana ny areti-panasy ny aretina amin'ny nofo mety marary fa Andriamanitra mpanasitrana aiza koa ny alalanao hoe mpanasitran'Andriamanitra raha tsy narary mihitsy ianao raha tsy narary mihitsy ianao azomo ny finoana natao an'izay manao sitrapon'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra miresaka kely tsika eto a zay rehetra manao amiko hoe tompotompoko ny hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao sitrapony raiko izay any an-danitra maro manao amin'izany andro izany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izay tsy efa namoaka devo tamin'ny anaranao va izay ary tsy efa nanao asa magaga maro tamin'ny anaranao va izay ary dia mbarako amin'ny marina hoe tsy mba fantatro akory ianareo atr'izay mela amiko ianareo mpanomeloka Matteo toko fafito ny dimy faraika roapolo fatelo nampitomany ahy io tany amin'ny taona roa amin'ny valopolo efa école biblika tamin'izay fa za mahafantatra misy zavatra tsy resy matao anatiko ato mbola mola tizitra mirehitrehitra foana tsy amin'ny antony aho manahirana no masoko ny anay zany efa evampitoriteny efa azoko ny anarana hoe frère alleluia efa azoko ny doka ny vehivavy anankiray ray aman-dreny mpenakavena anankiray hoe école biblika tamin'ity Amaiva-Tanàna dia niavaka ianao saingy tsy fantany fa misy ady ao anatiko raha mitaratra amin'ny tenin'Andriamanitra aho dia hitako ny lesika ary zay no nahatonga nitomano ho an'ny tena tompo ianao miteny tsy rehetra manao tompotompoko ny hiditra ny fanjakanao fa zay manao sika ity mbola misy problema ity misy problema mifatianina nitomany aho nangataka fihoanana tsy mampirikeritra anao hoe fa eto olona eto dia niteny hoe tompoko manaja anao zay Jesosy manome voninahitra anao mba avelao hoe
misy faminanina atao amin'ny toroteninay taristarina anaovanay asa fitomiteny voay re zay tsy fantatro ianareo mpanameloka miteny ray sasany efa namoaka devoly tamin'ny anaranao ane zay retsoretony efa navoakako devoly ary sitrana avokoa tena nisy tokoa ngamba izany hoy Jesosy tsy fantatro anareo mpanameloka nanao asa magaga izay nahiraka ny jamba ny teny mona na timboka ny fity tany aho nanao fiangonana aho nanao tablio any fiangonana aho asa lehibe no nataoko moromoa mba manao tempoly fiangonany antikristy koa mba manao tempoly tsy manao sitrapon'Andriamanitra ity teny ity dia mampianatra atsika tsy ankina amin'ny titre fotsiny fa alao ny titre izy fakatoavana sitrapon'Andriamanitra tsy ankina amin'ny asa maderina asa natao fa alao ny asa miaraka amin'ny fiainana ao amin'ny fakatoavana sitrapon'Andriamanitra raha tsy zany very ianao balanao mbana aminany ihany koa ary tena mpaminany izy fa tateo rena nisy atalana teo aminy no ny fitiavaka reny marobe ireo nanao marina mamy fa tsy nena tamin'ny famarinana androany ny famarinany marina tsy avonjy azy mby amin'ny andro antsoa zay manodaniko vonoko ny anarantsoa amboky koa amin'ny ataonao apetrao tsara amin'ny lalany sitrapon'Andriamanitra lalanao antanio hoe sitrapon'Andriamanitra ve ny petrahako eto sitrapon'Andriamanitra ve ny atianako eto sitrapon'Andriamanitra ve ny tenenako an'ity sitrapon'Andriamanitra ve ny anaovako an'ity tsy mahazo mandeha an-jamba ny fotsiny ianao tsy mahazo mandeha an-jambany ianao hoy zaho ndray tsy mahazo mandeha an-jambany ianao Saôly mpanjaka ny Israely vao ositra natao mpanjaka tao tokoa ny ositra tsara tany Febroary fa efa nran'Andriamanitra andigana ny Amalekita anikamy daholo aza sina miangana ngamo ny tanterana zay titiny no natao narignany fa sasany napri tsy nakatoy velo sitrapona fakam-panatoy zany mety avo am'izay lazany tena ny olon'Andriamanitra apôstôlin'Andriamanitra evangelista torteny misy fanoherana sitrapon'Andriamanitra ao anaty tsy manaiky ny fitariany fanahy masinitra aza tsy andeho any fa tsy nakandehany raha misy fanendreny tompo azy asa matiany ianao aninany ianao inanao taonao any manao sitrapony tena ny maro manao sitrapon'olombelona ny maro manao sitrapony hafa fa tsy manao hoe voninao amin'ny sitraponao Andriamanitra mampitodika ianao ao ankehitriny hoy aho hoe mampitodika ianao aho mampitanina anao aho ho antsika mpivavaka ity aza miankina amin'ny asa matera fantaro ny sitrapony tompo ataovy izany mivavao hoe ampianaro any sitrapony mifalalana ny sitraponao Andriamanitra arofo ny diako mba tsy ho any amin'izay tiako ale ihany aho mba tsy hanao zay tiako atao ihany aho ampianaro anao sitraponao aho ho atao ane sitraponao Andriamanitra ety an-tany tahaka ny an-danitra alleluia mampalahelo fa maro manao sitrapony devoly teo any an-danitra anao tianao moany ataovy azo antoka fa manao sitrapony tompo isan'andro
na mety andalala misy kapoaka mangity tsy maintsy hosotroanao azy tahaka an Jesosy tao amin'ny sangy Getsemane na laim-panahy izy te hisotro izy izy hoe raha zao tao raha io isoro amiko ty kapoaka ty okany tsy sitrapoko atao faniana tsy dia hoe dia afinaritra anao daholo akoronanana itarian'Andriamanitra manana lalana hitondrana ny tompo fa zay teny ilainy aminao ianao vonona ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Halleluja! Lavabe ny tompoteny koa teny farany. Halleluja! tiako nareo mba hitsangana kely aloha mba mahazo io. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Azoto io. Amin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy momba ny fanjakan'Andriamanitra dia nolazainy hoe akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Matio faefatra diny fa 17 mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Dia raha ny tompo marika toko voalohany 17 ka hatramin'ny 17 rehefa natao tao an-tranomaisina Jaona dia nakany amin'ny Galilea Jesosy dia nitoro ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebaka mino ny filazantsara. Mateo 10:7 naniraka amin'ny mpianatra izy ny apôstôly nasainy ny teny hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Luka 10:1 ka hatramin'ny 12 fakeo hanetrano 9:7 sitrano marary ka lazao amin'ny olona hoe mby akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Andiny fa raiky ameny folo nefa ko fantatrareo efa mby akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra tsy lavitra. Dia raha ny tompo. Halleluja. Ao amin'ny Luka 1:20 sy 1:30 dia oko fantatrareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Jaona koa nitoro teny beba fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ary tiany Jesosy teneny? Jesosy miasa mikely. Halleluja. Amin'ny alalan'ny fanahy masina manafaka zay azony devoly dia efa volombelona milaza ny fisehoan'ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'izay toerana izay. Amen. Hitantsika eto fa misy olona afaka amin'ny fahazaran-dratsy eto. Tsy asan'olombelona izany fa asan'ny fanan'Andriamanitra. Misy olona afaka tamin'ny fahazoan'ny devoly eto. Amen. Asa ny fanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Zany dia midika akaiky ianao ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tonga eto. Ary amin'ny tenany io itiky ny fanatery Jesosy eto dia nafaka anao no fampahorian'ny devoly. Na inona na inona ary manao fa amen ianao. Halleluja. Jesosy naseho andavany asan'ny devoly. Iantso ny tompo isika, ivavaka isika dia ovana ho afaka amin'ny fatorana rehetra ianao. Tsy tan'Andriamanitra no mako devoly eo aminareo zahaky ny fanjakan'Andriamanitra. Eto ny fanjakan'Andriamanitra. Mandondona ny farafaran'ny fonao ny fanjakan'Andriamanitra. Zany tenenana hoe tsy
ty toerana ity fa tan'Andriamanitra sy vavahadiny lanitra. Halleloia! Ny famangin'Andriamanitra mitondra fifoazam-panahy, ahitantsika asa mifanamasina mitondra faharesen-davitra ho amin'ny mpanoto dia vavolombelona fa tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra. Nisy vehivavy mpitondra tena matianaka dia nentina tamin'ny trano vorona ilay zanan'izay vatana mangatsika. Hitan'i Jesosy zany tendreniny trano vorona no velominy ilay maty. Hoy ny olona mpaminany lehibe nefa mamangy antsika. Tiaka izany fehivavakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy mandondona eo ambaravarana fonao, maniry dia hita ao amponao, hita ny zava-misy ao amponao, hita ny ota marobe ao amponao, hita ny fitirikanao anatin'ny fonao, hita ny devoly izay miazona ny fonao. Indro mitsangana eo ambaravarana izy ankehitriny, mandondona dia hiditra ao ambaravarana ny fonao. Halleluia! Avelanao hiditra ve izy? Vavaka avenao avy Jesosy eo midiry atao boko kotsy tsy nambolenao atao anatiko ato. Avy Jesosy eo roay le aizina atao boko ato okataka ny mosandro miposaka atao anatiko ianao mba ny fahazavanao no mibalika atao anatin'ny foko mba nanao fomba zavao mamiditra ho anao mba mirapiratra amiko ny tavanao dia hiditra ao aminao ny fanjakan'Andriamanitra dia ho lehibeky ho anatinao no izay ao amin'izao tontolo izao. Ary amin'izay ianao dia miteny hoe tsy ary na any ny fanjakan'Andriamanitra fa ao anatinao. Halleluia! Eo amin'izay misy an'i Jesosy manitra, Kristy ao anatin'ny fanantenan'Andriamanitra. Tsy afaka hiara-monina ao anatin'ny olona ny tsy fahamarinana sy ny fahamarinana maizina sy mazava mipiriala sy Kristy fa fotoana rabana ho hevitra mampiditra tratratra ao anatinao dia tsy mety mandototra ny devoly rehefa tonga Jesosy miaraka amin'ny hery Satana mankoronetana mante. Halleluia! Halleluia! Tsangana ao ambaravarana izy miankina amin'ny safidinao. Raha velanao hiditra Jesosy amin'ny tion'ny ity mitsapanao fa izy manjaka sy manapaka. Dia ao dia manitra ny amisany fiverenany Jesosy iny amin'ny raony mo tsy faliteny fe izy ho avaingy anao atombotra ny farany zavatra rehetra. Aroy Paoly ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananakako anao mafy. Nisy famantarana ny amin'ny andro farany mariky ny andro farany ambarany soratra masina hita ho nivon'ny fiarahamonina io fihitanareo zany hoy Jesosy manao hoe andrandrano masonareo fa indro fa manaraka ny aviavy akaiky ny fanavotananareo, akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, akaiky 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 akaiky. Halleluia! Ny famitianantsika dia akaiky, ny fanisoranantsika hiala amin'ity tany besety akaiky. Ohatra ny foazy ary moa tsy milaza amin'ny Baiboly ny andro io androm-pamonjena, androm-pakasitrahana, andro izan'Andriamanitra izao, andro izay taoman'Andriamanitra no hipepaka izao, andro izay taoman'Andriamanitra no ino izao, andro izay taoman'Andriamanitra no hifoha amin'ny torimaso izao, andro izay taoman'Andriamanitra no tena bebeko izao, andro izay taoman'Andriamanitra no hena amin'ny famasinana izao, andro izay tokony ampitombono amin'ny fahaloran-tenanao izao. Akaiky ny famonjenantsika no tamin'ny andro voalohantsika. Anio ny androm-pamonjena, anio ny androm-pakasitrahana, ny fanasy ny ampakarina miantso hoe avy izay rehetra mety, ny fanasy ampakarina zay mety, zay mety, zay mety, zay dia avy misokatra ny faravarana. Miankina aminao, mahavery anao, miankina aminao izany, miankina aminao izany. Halleluia! Dia raha Andriamanitra raha lasa anapaka
koa hitsangana anareo akeky no ny fotoana dia hijanona atreo aho misaotra ny tompo aho misaotra ny tompo isika no miteny izay meny atsika zay nola zay Jesosy momba ny fanjakan'Andriamanitra no nambarako taminareo teo dia reo Andriamanitra ny amin'izany nisafidy ny ty mpanompo kely ity dia ty taonanao mba nao ezaka rehetra alala momba ny fanjakan'Andriamanitra ty taonanao aho andray ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao hoe izaho dia olona iray mino ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy mpanjaka izy ny mpanjaka ny fiainako tiako izy anapaka olona ao amiko ifehy ny fiainako irin'olona loatra izany manana nationalité américaine izany manana nationalité frantsay izany manana zany lasa mipetraka ny olona manana nationalité tena ohatra ny mety be ny fiaina ohatra ny sakatra fa za ty teny aminao eto ny fanjakana malagasy fa ny lafiny ray oka olon'ny fanjakan'Andriamanitra dia raha Andriamanitra te hitonanao aho anao zay hidiranao anao zay angovana azy ry ava malala oka tsy ho diso ny fanjakan'Andriamanitra satria raha ilozana ty fanjakan'ny tany ity zay be siny sy be alahelo ity ka sanatria diso ny fanjakan'Andriamanitra ho any amin'ny helo anao ho any amin'ny helo anao ho any amin'ny helo anao very ny fananao ahitany devoly an-dajanao ianao sy reo mpanota maro be ny tomary any fikotrana fa raha tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra alleluia falya halleluia dia raha ny tompo halleluia anjaranao misafidy raha napavy anjaranao mifidy tiako raha sitrakao iantsoantso anao hitanao famirapo Jesosy eo matsapa akety fa mbola mipetraka ao amin'ny ratsy ao amin'ny fanjakan'ny Satana ny heriny no mangeja ny fanapahana ao amin'ny fiainako ianao ny mpanafaka mamorafo amiko akehitriny tapany fatorany afama amin'ny tanan-devoly aho ainjirany tanana matao sitona manenenana ao amin'ny tiaity afinao amin'ny fanjakanao aho Jesosy halleluia halleluia dia raha Andriamanitra ny amin'izany raha maniny anao mangetaheta ianao mahafampolo fa na mangetaheta Andriamanitra tsy tia ny aferezanao tia ny avovonjy anao halleluia ety Jesosy akehitriny ianao zay faran'ilay ny fanjakan'Andriamanitra tazomy hatramin'ny farany zany ary fantary fa fanjakana tsy azo amporoina izany aza mitebiteby aza matahotra sy matokian'Andriamanitra mahery miaraka aminao ary oko mendrika amin'ny fanjakan'Andriamanitra nao hira anankiray isika dia raina ny tompo enina amin'izany akaiky ny varavara halleluia ary ny olom-bavonjy rehetra dia mivavao hoe ho tonga ny fanjakanao Jesosy io ho tonga ao amin'ny ankohonako anapaka ao amin'ny tokantranoko ho eo amin'ny fiangonanay eo amin'ny firenenay mba ho resy tosika ny fanjakan'ny devoly sy enina amin'izany
7 fitsarana mandrakizay azo toeranareo tompoko. Mipaiko zao ny ora ho avy tsy ho ela Jesosy. Tehaka